de mirabatsika rehetrarehetra de misaotra anareo hatrany manaraka ny fandaharana izay ataoko eto amin'ny Facebook zany live en direct ataontsika matetetika tsy de tena hoe labe androany fa tena somary maimaiky kely de miverina indray avy eo satria resaka momba ny Rosia tsika sy Ukraine androany ko fa ito aloha zany le resaka volamena tratra tany Comore nisy volamena 2 kg 200 tratra tany Comore de araka ny teneniko anareo farany koa de nisy volamena 40 kg mivoaka tany Dubai tamin'ny Zoma heriny tsy Zoma teo fa Zoma talohan'izay de amizao tsika miteny zao misy feu mandeha hoe misy karana anankitelo tratra ao amin'ny brigade ao amin'ny direction ni surveillance du territoire kasika affaire na Bois de Rose de zao zany tiako tenenina hitanareo mifandray ity resaka volamena ty sy ny affaire Imbiky Raisageta isika malagasy zany de fahanan'ireo mpitondra reo lalitra zay ngambany tonga de ilazako an'le izy satria zao ny tena mpanao ny volamena io tompoko de tena hoe mbola miasa en toute impunité en toute inquiétude satria akaiky mpitondra satria mpanoana sy mpamatsy ny fitondrana satria namatsy ny fitondrana tamin'ny 2009 nanonga mpanjakana namatsy tamin'ny teteza mita ary namatsy ny fitondrana Andry Rajoelina amerina anazy teo amin'ny fitondrana de tsy saiky tiana io tsy naheno mihitsy nareo amizao tsika miteny zao iza le tompon'le volamena ny tompon'ny volamena tompoko de ny olona izay namean'iny sary nalefako taminareo iny tsy le tompona volamena nameana le sary fa le sary tonga taty amiko satria ny fuite BDB fa ny source tsy lazaiko aminareo hoe ki iza namean'iny fa de misy vidéo iny misy sary mbola tsy azoko le vidéo fa le jour ho azoko zay de ho alefako aminareo eto io le vidéo nanomezana vola 300 000 euros any Imbikerlaza na 5 milliards le izy au total mba ikarakarana andreo le bande tela izay marina pitatitra entana fotsiny any pitatitra le volamena fotsiny any izy tela le tratra tao Comore fa ianareo ve tsy gaga hoe fa maninona zany tamin'ty affaire na volamena 49 kg tany Comore ty rehefa nalaina reo bande tela le volamena aloha tsy azo tany Comore tsy mezareo Comoriana le volamena nitazomino anazy de naninona reto bande tela reto no any tamora fa tsy any tsy afa satria nisy deal atao toko fa ny olona rehetrarehetra na adala na endry na de ataoko hoe mpamafatrano na ny mpandanja entana ninina tamin'ny le affaire 73 kg izay lazaiko aminareo fa de misy olona tsisy idirany akoriny fa ataotsika hoe zay rehetra nandalovan'ireo olona zay nandeha nandray an'iny avion iny de any Antsefa misy olona raha zay voalaza tao anatin'le liste hoe ty nefa tsy niaraka tamin'ireo olona any Antsefa tsy manao avokan'ireo olona fa manana ny avokany tsirairay ireo olona ireo fa za fotsiny miezaka miteny aminareo malagasy hoe isika tompoko aza manaiky domin'ny olona tapany de mandoherany tamin'iny resaka kidnapping iny lazaina fa tratra le cerveau de lazaina fa le bande otrany mety sinoa anakoroa reny de ny ambiny pikarama fa iza naniraka an'le bande mety sinoa reny hoe andana alève les zaza intimidation le izy tsisy akoatr'izay intimidation hoe voaka le enregistrement ni Imbiky sy Raisa zay tsara fantatrareo fa Raisa tompoko dia mbola tsy izy koa no cerveau na mafia fa izy no anisany londoan'ny mafia mpangalatra tany ao Madagasikara panao faux usage de faux ary izy sy ny vadiny sy olona maromaro mividy tany de amidy amireo zone
industrielle immobilière sahala amin'ny Filatex, groupe Telma, groupe Axian, groupe etc. Ireo ngeda be ireo. Maninona no tsy sahan'ny ministra ny polisy kitiana mihitsy ireo olo ireo. Maninona no borkena plafonena teo amin'ny Raisa le resaka. Maninona no tsy nadadina ny momba niny enregistrement iny any amin'ny olona izay voatonona tao. Fa amin'izontsika amin'ny teny zao de misy olona anakefatra voatazona ao amin'ny DSI, Direction de la Sécurité, DST moa zany, du territoire. De iza le olona voatazona? Daya, Stéphane, Mikou, Sergio. Ireo olona anakefatra reo dia voatazona lazaina fa hoe impliqué amina affaire boîte de rose volamena je sais pas quoi. Fa zao ny teneniko anareo zay lazainy gazety fa izaho zay miteny aminareo dia au courant les dossiers satria izahay manana ny source zay any apotony tsy afaka tenenay anareo hoe iza le izy fa ny source eo pelatananay dia ilay dossier nangalany Raisa Simbik vola tamin'ny Stéphane Simikou Arzouzou no nandefasana no nalefa ao amin'ny BC nanaovana perquisition anzareo ary itazomana anzareo garde à vue am'izao. Zany hoe natao zany io dossier io tamin'ny octobre 2013 lazaina hoe complice nyedi zareo. Tsy nafantatra zany ireo olona inona marina moa zany tena maha complice zareo anyedi entsika to anatin'ny vidéo zay de no forcer ny Raisa zareo handovola any amin'ny ministre. Ny lazar zareo hoe zahay tsy manambola sady tsy andohany zany fa maninona moa zay zany no andoha satria ve hoe nanome tomobile ny vidy tomobile tam'zareo edi boîte de rose de forcément zany zareo nanampy any edi boîte de rose nitsoka satria le affaire na évasion io resaka io. Affaire na évasion hoe edi boîte de rose zany nigadra ny efa condamné fa mandeha any appel sy ny cassation de nitsabo tena tao nino moa ty tao be felatanana izy fa voan'ny arety tratra de nasorona ny poumon anankiray de voan'ny covid ou je sais pas quoi de nijanona ela be tao ny convalescence mandritra ny convalescent iny no hitany fitsarana hoe mandende eraky ny tanàna izy zany hoe tsy mijanona amin'ny hôpital fa nandendeha any faritany mandeha gauche à droite za miteny aminareo fa nisy nahitana azy taty andafy mihitsy ary de voaroroy daholo zany zay olona rehetra nifandray tamin'io resaka io de le voalaza iny hoe 9 ny olona izay condamné mise en cause tamin'ny affaire évasion edi boîte de rose. Anankiray ihany no tsy condamné aussi izy Raisa satria nanaovany intervention io olona ray io. Zany hoe nangalany vola le olona de nanaterany vola tany amin'ny ministre de tsy condamné le olona. Tsy condamné moa izy fa tsy hoe tsy inculpé satria inculpé ihany le olona fa tsy condamné fotsiny. Ny ambin'izay condamné migadra daholo. Ireto bandy anankiroa Stéphane Zouzou Mikou reto koa zany no lazaina fa hoe misy voaroroy amin'ny affaire edi boîte de rose. Za miteny aminareo eto miezaka fotsiny milaza ina fifandraisany ty affaire ty amin'ny fitazomana andreo leo ary ina ny fifandraisany amin'le volamena any Comore. Zany hoe ireto reto nafana nahazo proof fa manao raquette i Raisa Simbik Erlaza. Les raquettes ato de manao extorsion de fonds amina olona zareo tsy karana ihany fa nagasy na mpanambola na inona de anaovany zareo extorsion. Inona ny antony anaovana l'extorsion eo tsika zany mieritreritra satria mbola tsy haiko hoe inona le antony. Anaovana fond de guerre amin'ny présidentielle 2023 ve sa te anakarena tampoka sa misy écolage aloha any amin'ny Andry Rajoelina fa vao tonga teo fitondrana io fitondrany Andry Rajoelina io de fa enonay taty andafy taty fa mirakety ny manambola rehetra ao a Madagasikara ny fitondrana.
tsy fantatra io na avy any amin'ny Andry Rajoelina eo amin'zareo avy eo ambany manao anazy fa dans tous les cas aloha de ministre Imbikerlaza no tratra nanao an'le raquette et il n'est pas le seul. Tsy izy rery akory manao an'io fa za zany de tena miteny aminareo rehetrarehetra hoe izay tratra ny raquette extorsion ataon'io fitondrana io na ministre izy na izy ka hoe eo amin'ny fitondrana de iraquette anareo de aza manaiky intsony manomboka izao fa ataovy zay anananareo proof itazomana an'izany na nandovola nareo na tsy nandovola satria misy ny olona nge mando mba tsy gadra na mando izy mba tsy ho inquiété am'izao tsika miteny zao ane teneniko anareo fa anisan'ny raquette koa ny orinasa izay tsy miara-miasa amin'ny fanjakana de andefasana ny DG any impôt manao raquette am'ireny ananako aty koa ny dossier an'izany DG any impôt manao raquette zany ary efa mandeha ny Bionco zany dossier zany nefa de mbola eo am-perinasa io DG any impôt io am'izao. Inona zany tiako tenenina za eto tsy anao asan'ny Samifina, tsy anao asan'ny Bionco ary tsy anao asan'ny police fa kosa manao ny asan'ny mpanohitra zay midémanteler an'io réseau de corruption eny amin'ny faratapony io ary maniraka an'ireo olona zay tokony asa amin'izany corruption zany PAC, Bionco, Samifina ny police sy gendarme mba anao ny asan'ny tompoko. Ny asanareo no asaina ataonareo ary le tena asanareo fa tsy mbola ataon'olona fitaovana ihany koa ianareo iarovana ny tombotsoan'ireo mafieux au pouvoir. Inona zany zavatra misy imbiky sy raisa tompoko tsy manaiky mihitsy hoe nasorona tamin'ny toerany imbiky voatery ny démissionner ary raisa tsy manaiky mihitsy hoe migadra ny eponjy izy ka iofakofaka efa fantany fa tsy maintsy zay no iafarany ty zavatra ty dia lasa izy nanao dénonciation tany Bionco ary retolona zay témoin gênant lazaina fa zao atreto aloha ny proof zay nananay tsy misy mihitsy hoe ireo nanao an'le volamena 43 kg 49 kg 673 kg style de kilo en écomorty satria na ity 2 kg en écomorty ara lazaiko anareo fa tany écomor io tratra fa tsy teo amin'ny aéroport ireo olona reo zany efa voatazona ao amin'ny DSI ny volamena mivoaka ihany 2 semaines successives zay isaky ny zoma reo mpamoaka volamena le tena mpamoaka volamena le tena lazaiko hoe akaiky ny mpitondra satria mpamatsy vola ny mpitondra dia mamoaka volamena de 40 à 2 kg zany à 2 tonnes ny entsika fa ivoaka fa zany tena hoe mivoaka ohatran'ny passoire maninona moa zany no afaka mivoaka ohatran'ny passoire eo amin'ny aéroport tsika izy satria tompoko ministre ny sécurité publique sy ny saigy dia tsy manao ny asa ny ara-dalàna zay no izy tsy manao ny asa ny ara-dalàna ministre ny police sy ny secrétaire général à la gendarmerie any amin'ny tsy mivonto natao manaintaina loza na manenjika ny mpanohitra aty ivelany ny mpanao réseaux sociaux maila kery rehefa andeha ampisambotra an'ireny sy andefa convocation mandraky ity ny androany tsy hitan convocation nataonareo amin'ny imbiky efa tenenina fa rehefa miala amin'ny asany démission na maministra anazy izy de afaka manao convocation Bionco afaka manao PAC maninona ny tsy atao ireo Sri Lankais zay any eponja ny raquette-nareo tsakijany za tompoko manana dossier complet an'io fa olona nanao déclaration ara-dalàna reo oloreo ka raha ohatra ka tsy ampy ny taxe zay nalohany de satria ambany be ny taux de taxation ny produits miniers avoaka ao Madagascar izy any fosotra amin'izany raha ny vola alohan'ireo oloreo en tant que écolage amoahany entany mba tsy ho inquiété fotsiny no miditra anaty kitapom-bola mpanjakana de tokony au moins zany 2 milliards nalotany amin'ny tinoka 2 milliards nalotany amin'ny imbika 2 milliards saky ambola walo fandroany tany amin'ny imbika 6 milliards au moins vola niditra tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana tamin'ny resaka Sri Lankais io fa maninona ny saigy no tsy manao ny asa ny ara-dalàna satria
ho atao zavatra misy am'izao de io seg am'izao tsy ekeny le seg teo aloha ary tiano asorina teo de manao lèche botte mody manao miasa oay hitanareo tsara zatra teneny zay minima anankirotana de tsy andeferina de tsy samborina ny mpanankirotana ve ny tena fahavalo amin'ny Madagasikara sany corruption sany fivoahany volamena ao Madagasikara ny zavatra mivoaka ara-dalàna samboriny zareo fa ny zavatra mivoaka tsy ara-dalàna zareo mihitsy mamoaka azy satria misy gendarme sy polisy ao amin'ny aéroport ao grobaka be salaminy passoire de any La Réunion any Dubai no mivoaka ny are-pirenena fa ireo lazaina fatratra tsy zareo mahatratra ny fa zavatra déclaré officiellement everenako reto le olona voatazona amin'izao tsika amin'ny teny zao lazainy Andriamatoa Iby voatavy monta sy ny namany hoe resaka volamena no hitazomana andreo tsy atopoko fa efa nijerevanay inona ny ao fantaro fa zay de manana élément partout zay tsy fantatrareo hoe izy zany tsy voatery resaka am'ireo oloreo ary zara manainga mihitsy andreo oloreo i-contacter ana io Daya io Stéphane io Miko ny fianakaviandreo ingaiko mihitsy mba i-contacter anako satria tompoko ianareo de témoin na corruption olona zay victime na raquette ary am'izao tsika amin'ny teny zao dia io affaire na novana raquette an'zareo ihany no hitazomana an'zareo am'izao satria tsy nando vola zareo tany amin'ny Imbiky na tsy ampy any Imbiky le volana aloha na le izy mivoaka le enregistrement de hoe alefaso io dossier io nefa zay lazaiko zay tsy resaka volamena li tsy resaka boîte rose izy fa resaka évasion nataony edy aveo mandeha ny gazety sy ny ohatrany resaka volamena ny tazomana tsy le resaka volamena ny tazomana zareo fa avoayana le proof momba le volamena de avokotsika raha izareo mpanao volamena dia tsy manaiky an'izany na ny tenako zao ary tsy anaiky mihitsy hoe ireo no andeha amanondrana volamena ka hoeketsika fa kosa tsy zay aloha no zavatra misy eto fa izareo dia victime na raquette io Daya Kofaly lazaina sipana député zao na tiana na tsy tiana izy aloha no nitory andray sasaky antsatoa andray sa ny antsy hitatsika ny fanenjena teo amin'le tokotany tratry ny caméra de surveillance ary nisy témoin marobe nahita an'izany y compris maître Alain Rakotondririna vadiny Raisa na anatry maso teo nahita fa saky amon'olona ny vadiny fa tsy nitazona izy azonareo donc ireo olona zay saika novonoina fa maninona moa saika hovonoiny Raisa mihitsy le olona zay namoaka an'le lazainy fa namoaka l'enregistrement fa za miteny aminareo tsy zany Daya zany mihitsy ny nazahoanay an'io enregistrement io fa olona hafa fa tsisy zara tamin'ny voalohany tsy malala hoe iza akory zany Stéphane na iza Miko na iza zany Daya na iza zany Zouzou fa rehefa hita hoe kidnappena zanak Zouzou mba itenenana amreto hoe mety voakaro okinareo tsy ijoro vavolombelona tsy itory mikasika an'io affaire ny Imbiky io satria tompoko mafia au pouvoir no miady am'zareo lazaina tamin'ny voalohany fa ibemolitra sy PM no manakaramanaako sy mandeha manao ina moa ty manakorotana amin'ny alalany hoe za zany manipule andreo raha tsy inonako fa maninona no andeha manipule PM tsy mila manipule na tompoko fa izany no manipule ny information mba ivoahany marina rehefa misy tonga ty amiko ny information ka hitako hoe marina mitombona recouper amina source différent de tsy maintsy ataoko io raha ohatra koa nareo ka manana dossier any PM ka tratra manao raquette izy amin'io mody maty mody mitapy ao amin'ny ministre minina io nefa nisy ny tompona ndraikitra voalohany ao amin'ny minina mandraky tiany androany tsy manao proposition fa midribble ny intérim ao io raha manana zany nareo de alefaso aty satria za koa de miahiahy fa io PM io de tsy madio mihitsy amin'io resaka volamena sy amin'io resaka minina io kanefa mbola tsy eto ampelantanako ny dossier et je pense que ça existe alefaso aty
alefa soatifa ny source tompo de protéger fa akoatra ny protection de la source izay koa de protéger ny témoin ohatran'izao ataoko zao satria reto témoin reto tompoko dia tadiavina hogadraina sy tapenam-bava ary ho vonoina mihitsy satria zanany kely telo taona zanako zozo telo taona no kidnapena i Diane saika ho vonoina i Stéphane saika ho tofirina tao anaty tomobile fa malheureusement tsy Stéphane natao anaty tomobile fa ho lafa de hitanareo amin'izany ve le izy tadiavina ho vonoina tena hoe éliminena de physiquement ireo olona zay i témoigner amin'ty resaka kolokolo ny mbiky sy Raissa ty satria Raissa araka ny teneniko dia tête de l'iceberg fotsiny ihany fa i Raissa de mangalatra tany manao faux manao vola sandoka ary ny anadahany mihitsy no nigadra tamin'ny fanaovana vola sandoka nataon'izy nivady fa izy nivady reo rehefa voatonina de mando vola ohatran'io fataony ihany de tsy ankete ka izao zany misy miteny koa ena izao ony karama MPM karama NBM karama adinareo hoe za ve mpanohitra tompoko ary za tsy miara-miasa amin'ireo mpitondro reo raha mapety an'zareo ny zavatra ataoko tant pis ou tant mieux pour eux fa tandreny fotsiny kosa tratrako misy mitendray hoe karamainy Daya Stéphane Smikony ako il faut se décidez-vous izy i Daya Smiko sy Stéphane ve manakaramana PM mba midécider tsara tapo tsara ny hevitra fa tsy possible ve hoe tsy mety le zavatra misy de tsy maintsy tenenina zavatra tsy mety fa mila karamaina ve zany tsika malagasy vao idénoncer ny corruption ataon'ny ministre fitsarana mila karamaina ve sika malagasy vao ampisambotra ny olona zay mpamony olona ohatrandry Raissa mila karamaina ve sika malagasy izay vao i démanteler ny réseau na mpangalatra tany izay ataondry Raissa io anaovany faux donation faux acte de vente ou lefa maty manao acte de vente ou la tsy existe lazaina fa manao acte de vente namidiny parc botanique Tsimbazaza namidiny amin'ny izy Axiane namidiny jardin Antaninarenina namidiny amin'ny Karana tsy haiko moa izy le anarana namidiny EPP Analamahitsy satria mifandray amina tany izay ao ambadika eo akaiky ny Colisée BDP hitanareo zao le tany izay na voasaringotra ny Alain Cotis amin'izao tsika miteny zao dia fantatra hoe kay Raissa ihany koa ny anisany nanao intervention tamin'io affaire ny dossier Alain Cotis io za de miteny fa Raissa io raha mbola ao amponja ka mieritreritra hivoaka tsy moramora ohatry ny Alain Cotis de mahita faisana amiko fa za zay de efa miteny Alain Cotis amin'izao tsika miteny zao dia mise à disposition amina mpitsara ho fantatra hoe izy mpitsara nanaovana mise à disposition an'io zany zany fomba nareo fitsarana sy ao amin'ny fonjao olona mbola tsy condamné fa mbola vao mandat de dépôt provisoire détention provisoire de avokanareo ohatran'ny olona efa condamné atao mise à disposition sa fanaovana mise à disposition zany de famoahana ankolaka olona migadra tsy nahazo LP zany hoe ny fitsarana tsy nanome LP de ny fonja mandray écolage am'le olona de mamoaka anazy à titre de MOP main d'œuvre pénale na mise à disposition soi-disant amina mpitsara ho fantatro zay fa tena miteny zay mpitsara misoratra amin'io Alain Cotis nanao mise à disposition io rétracteur d'enzao raha tsy te ahita teny zay ary tena teneniko zay fa tena tonga de avokako eto daholo hatramin'ny lavatrano iza le mpitsara ka de mbola tsisy ninina zao ary tsy maintsy fantatro zany fantatro satria hitako daholo ny zavatra ao
de miteny avereny tsy moramora ny ponja Yalan-Kotis ary zay mpitsara manao ny dossier io amin'ny 8 mars ny tapitra mandat de dépôt karaha io nandeha nataonareo expiré fotsiny tsy mandalo fitsarana le olona de ahita koa nareo am'izao tsika miteny zao efa mandeha mangorona tany hafa ndray ty olona ty mandeha manao faux usage de faux miaraka amin'ny raha isamy vady ndray izy nefa olona tokony gadra ao atamora izay nge ny antony anaovana le olona sasany any Antsefa satria ao atamora grobaka be mandoe collage de mivoaka ohatrany any Antsena rehefa tsy ao Maputo de mahazo mop de mahazo ino moa ty sortie escortée de mandende sa zao ny efa nahita olona tsaraiky zao le olona androany maraina raha pitso atoandro izy infanena amina ery amin'ny banque centrale mandende nefa censé hoe MD ao aponja rehefa nandeha teneniko hoe ahoana ty mantsy fonja lazaina fa hoe nanao sortie escortée io olona io ao amin'ny fonja ao koa zany de tena hoe tsy janona mihitsy io fandaovana collage ataonao de miteny azay de efa miteny azay raha le olona madinidinika reo ny ataonareo tsy maninona fa reto mafia reto mba ahoaka mba ahoaka mpamon'olona mpangalatra tany mpanao trafika na ino ty zao rehetrarehetra mpanao vola sandoka de ianareo mamoaka anazy noho ny 40 millions raha tsy diso ny manao mopia sy mise à disposition de misy mpitsara manaiko ampiasaina ny anarany hoe aleo alaiko hoe mise à disposition any amiko olo io forcément mpitsara ambony toerana io fa raha magistrat ambanimbany tsy misy maka mpitsara tsisy maka mop zany ary tsisy maka mise à disposition zany ao de miteny azay am'izao zany satria izaty isika malagasy rehetra mitako hoe aleo andeha ny enquête mikasika niny enregistrement nimbikiny de manina moa no reto bantelo reto ihany no atao enquête fa manina le ministre tsy atao enquête ary ny enquête de hoe iza taminareo nanao le enregistrement sy nandefa an'le izy tany amin'ny diaspora tany amin'ny Fanisoerinaivo ano ny problème an'le ministre ny police fa tsy any amin'le hoe ni contenu l'enregistrement dia preuve de extorsion, preuve de corruption, aveu de corruption natoni Raisa manina tsy any am'izay no atao les enquêtes fa hoe iza nanao l'enregistrement de iza no nandefanio ahoana ny afatarako hoe 40 millions le olona zay migadra ao no miteny hoe angalana 40 millions izahay de afaka mivoaka fa zay tsy manana misy miteny ange zany so de miteneny ty tsolatsolarinao tiako hoe za koa mipaka an'izany ihany nareo koa mankony maivandolo ohatra le olona sasany mandreraka mihitsiny rehefa miteny zavatra de lazana hoe zay fatoko mais non matoa za midénoncer de satria zay ny zavatra hita ao fa raha zany ny fatoko alefaso comproof za naka vola taminareo hoe 40 millions de navoakako tao ponjy nareo mandreraka le olona avy eo koa sasa miteny fa maninona ianao tsy miresaka momba ny PM sy BM sy ny anna satria anao karamaina mahazo aminazy mbola miteny azany efa miteny aminareo fa izahay de tsy miteny zavatra tsy anananay dossier ça ne veut pas dire hoe le dossier tsisy ataovy zay atongava le dossier aty aminay fa tsy nareo manao tatrankena fotsiny ao enona ty zavatra teneniko hatreto dia oza tsy ekena ny corruption ataony mpitondra tsy ekena ministre manao raquette tsy ekena ny ministre manao corruption ary izay complice ny ministre manao corruption io de tsy ekena koa aleo izy ho faizina fa maninona le ministre tsy enquêté fa maninona le ministre no tsy suspendu miandra tamin'ny CSM hoe suspendu ve le ministre satsi naninona ny CSM tsy nandray an'izay fanapahan-kevitra izay maninona ianao Ramatoa Gisèle Ranampy izay manao intérim ny ministre ny fitsarana amin'izao maninona ianao tsy nanao suspension amin'ny mampitsara ny Mbikerlaza inona fotsiny nataonao eo anao figurant sa anao ino nanomana fifidianana
eo de mody mitapy eo tsy malala zay tokony ataony. Pour moi que ça ngepy tsara PTP tena hoe mandray baiko avy any ambony any de tonga de suspendu. Fa ity ministre ity izy mihitsy no manao an'le corruption. Maninona izy suspendu le fametrapelanany iny mba ahafahana hoe manala azy an'le prérogative ma-ministre azy ka tsy ahafahany manao intervention intsony directement amin'ny olona zay tokony anao enquête azy. Fa zany tsy midika hoe nasoriny izy de zay ny tanjona, tsy zay mihitsy ny tanjona. Tsy hoe ny anala ny mbikery laza amin'ny ma-ministre anazy ny tanjona na hanakana anazy tsy ho lasa PM. Fa ny tanjona de hoe tsy ekena ny corruption de haut niveau. Tsy ekena intsony zany ary raha ohatra ka ny tena hoe katatram'izay zany existe foana toy zany manomboka zao tsika miteny zao tsy misy mahazo manaiky an'izany tsony satria zany mampodika ny firenena io. Zao zany anisany ilazako hoe ianareo SEG sy MSP CSI aizako le madama amin'ny CSI iny maninona ianao tsy miteny mihitsy manoloana n'ity fanaovana corruption be avolenta ty fa eritreretinao hoe anao inona ny asanao eo madama ao anatin'ny CSI io le Conseil supérieur pour l'intégrité izay michapeauté ny Bianco sy ny PAC sy ny chaîne pénale rehetrarehetra io anti-corruption rehetra io. Tsy hoe andeha nazo place ianao de mandray karama de gesta fotsiny ery fa anara-maso ny zavatra ohatr'izao iady amin'ny kolikoly. Rehefa tsy hanao ny asanareo nareo mametrafy elana fao be fa tsy hoe ny olona zay témoin indray no andeha terroriser nareo lazaina le dossier zay nanaovana rakety anreto olona reto ihany no hitazomana anazy amin'izao. Nefa rehefa diniana io dossier io araky nitatsika tamrena na zareo raha mandalo fa ahoana moa zay zany no lazaina fa complice ny Edy Bois de Rose kanefa on n'a rien à voir avec lui satria ve zay nivarotra tobile taminy de forcément zany zay complice fa izy ampanao Bois de Rose malaza eto raha tsy mamravatomanga mahatonga ny Edy Bois de Rose mikatra ny ponja de satria izy concurrent ny mamravatomanga mba ahafahany mamravatomanga manao Bois de Rose rery. Dossier mi-existe tompoko ny mamravatomanga mandraky tia ny andrano tsika tianareo fa maninona ny tsy ataon'ny ministre ny police fa maninona ny tsy ataon'ny fitsarana fa maninona ny tsy ataon'ny Bianco ny adiny Edy Bois de Rose sy Ravatomanga dia concurrent ny mamravatomanga en Bois de Rose i Edy Bois de Rose. Et c'est pour neutraliser son concurrent qu'il le met en prison. Fa tsy ady amin'ny kolikoly fa izahay malagasy zay tsy manaiky koa ny fanaovana trafic na Bois de Rose de mety amin'ny Edy Bois de Rose ny migadra ao miena anankiray ny mpanao trafic fa na izany raha mamravatomanga koa mila samborina fa maninona ny tsy enquêtenareo mihitsy izy. Maninona samifinina ny tsy mi-enquêter en blanchiment d'argent ataony mamravatomanga ny fametrahana vola any amin'ny compte offshore isan-karazany io. Samy andrinina koa zany le DG any samifinina voanao an'izany. Izahay aty ara mavita manao investigation mikasika an'ireny compte offshore reny ka ianareo ve de tsy anana an'izany. Ianareo hanao ny asanareo no mamemena sy mampitatatana isanandro anandro. Ataovy ny asanareo amin'ny mampanohitra anay no itenenanay hoe ataovy zao de mameme anareo zay profo vitsivitsy anananay izahay. Fa ianareo ny tokony anana ny proof rehetrarehetra amin'izany zavatra izany. Fa tsy hoe le olona zay hitanay ty misy témoin, ty misy preuve de le enquête sur les preuves ny ataonareo. Zany hoe manondra anao ry misy manao kolikoly ry de iny tanako iny nijerena hoe ay manina ny tananao zany ohatra manana fa tsy le olona ry amin'le mpanao kolikoly samborina aingana. Zany zavatra misy eo de tsy anao tsony tsy témoigner tsony olona tsy andeha asay joro tsony olona raha zao ny ataonareo de aveo le ministre ny police andeha ampisambotra anay manakorotana makanesa ty de sambory. Ianao ministre ny police tokony alala minimum des choses ny lalàna
tokony misaotra anay ary anao misaotra anao madame Fanny Rousseau fa tena nanampy be dia be anay ny zavatra ataonao tokony omena chevalier de l'ordre national ianao chevalier de l'ordre du mérite je sais pas quoi nanampy anareo amin'ny asanareo fa tsy zandreny raha rahonanao ianao amin'io tratra anaty réquisition téléphonique ianao mifandray amin'ny raisa tsy tapaka mbola tsy miteny hoe inona le fifampiresahana fa le fifandraisa ministre ny polisy am'le raisa tsy tapaka mandritry ny zao zavatra no teneniko hoe fa inona le fifandraisanareo de zao manapatra ny force ny satria raisa tsy maintsy nigadraina fa tsy afaka ny tsy nigadraina tsy afaka ny tsy nidéférena de reto olo reto indray no ezahana ho tapenam-bava ho vonona ny amponja sa ho atao inona tsisy resaka volamena ho any enquête mandeha ao zao fa resaka hoe complicité d'évasion miaraka amin'ny Edy Bois de Rose sy resaka hoe inona no nampivoaka an'le enregistrement iza nanao le enregistrement ary iza namoaka an'io nandeha tany amin'ny Fanny Rousseau Ernève fa ny tena marina ito le affaire ito zao le lazaiko anao iverenako kely le volamena any Comores sy le any Dubai 5 minutes tsy ho teneniko androany fa efa nanako le anarana fa aleo aloha iasa ny lohanareo fa za tsy za akory manao ny asan'ny polisy fa miteny fotsiny hoe tsy voakitika ireo olo reo tsy tononindreo olo reo satria izy mandoa écolage amin'ny olona eo amin'ny fitondrana sy ireo ministre ary reo de tsy inquiété satria izy tsy vitany hoe mandoa écolage fa izy mihitsy ny ataontsika hoe izany tena hoe fournisseur manome volana io fitondrana io depuis teteza mita nandritry ny zao fitondrany Andry Rajoelina zao de tsy tenenina de mpiara-miombonantoka de le vola zay hoentiny any le vola zay avoaka amin'le volamena de aveo ampidirina atao PPN sy quincaillerie zay zao de efa misy indice hoe aniza le quincaillerie iza ny tompona quincaillerie ao Madagasikara de mbola iasa sa tsy iasa ihany Segy sy ry ministre fa tsy pirina samborina reo en plus tsy le pirina le ilaina anao témoin koa mila samborina reo fa andana le requin samborina les requins ilainay les requins on veut les requins les gros poissons les requins fa jereo zao ity Alain Cotisty voka satria reny anisan'ny mpangalatra tany de ho amidiny amin'ny karana sa toninina le izy reny tsy sambornareo na le karana receleur andreny tany reko tsy manina tsy sambornareo aveo vao mody hoe anareo any ivelan'izay manakorotana tandremy fa mandalo any io fotoana io fitondrana io torinareo zao de rehefa manaraka torin'olona hafa indray torina indray fa zay de efa miteny ny zavatra ratsy nataonareo tsy ataonay